Kokoa daholo zanagasikara rehetrarehetra mbola ao ve nareo? Pôzy aloha. Raha tsy dia nety tsara ilay make-up ko fa tsy maninona izany fa aleo andeha amin'io mba ampiana lamaody hafahafa kely indray fa tsy maninona izany. Ny lesona vaovao antsika androany dia hoe ahoana ny ahafantarana ireo karazana lehilahy? Omena anareo daholo ireo karazana lehilahy misy rehetrarehetra eran-tany a. Tsara anareo mandinika anazy. Ho an'ny ray aman-dreny aloha efa ho an'ny vehivavy aloha efa manambady efa fantatrareo vadinareo fa ny ho an'ny tovovavy ny tovovavy no voakasika tia mialoha ny arahandry amin'ny lehilahy dia izay ianao aloha fadio ilay mipingapinga. Izay aloha no apetrako voalohany indrindra. Tsy mahazo mipingapinga aloha loatra fa hijanona ilay rehefa ao an-tokantrano. Inona avy ilay karazana lehilahy? Voalohany dia lehilahy kamo velona, jombilo. Tena misy hitantsika any amin'ny fiarahamonina eny. Aleo ny miaraka amin'ny vehivavy manam-bola sy manan-katao dia izy no veloma ao an-trano. Inona ihany koa? Ireo karazana lehilahy mitory fitiavana be. Tena tiako be kely iso. Omeko indray kely lanitra, omeko indray kely akanjo, omeko indray kely kiraro. Afaka herinandro sy tava-bolana, roa volana, tsy hita akory izay lazainy teo fa lainga sy toko fitaka ilay izy. Fa lamaody lehilahy izany ary hitantsika ny fiarahamonina. Misy ireo karazana lehilahy azo lazaina hoe tena na moa izany filazana azy bôkôsy. Tsara be izy fa kosa mampalahelo dia manambany. Indria aloha no ambaniany voaloha. Mampalahelo ihany koa dia hoe na mihaona amin'ny fianakaviana raha dia hita hoe manambany fianakaviana izy. Ohatran'ny hoe izy no tsy maintsy ambony. Tena misy izany hitantsika ny fiarahamonina eny. Tadio nefa fa ny fiainana dia manapetra. Tsy ho tsara foana ianao tsy maintsy mbola ho antitra. Noho izany sainy ihany. Tsy ny maha-izy anao ety ivelany no maha-izy anao fa ny fonao no maha-izy anao. Inona ihany koa ireo karazana lehilahy? Maro. Ireo mpanao didy jadona sy mpitsaratsara kanefa tsy tia. Alaina ohatra hoe indrio izao tsy mahazo manao short dia tsy tiany indrio manao ilay short. Kanefa izy rehefa hoe any ambadika any izy dia mitsiritra ireo vehivavy manao short sy manao zipo fohy. Be dia be ny lehilahy manao an'izany, manana toetra ohatr'izany. Indrindra fa lehilahy malagasy. Tsy haiko hoe inona ny olana amin'ilay izy tsy mahazo manao akanjo fa ilay vehivavy. Raha lava loatra lazaina fa masera, raha fohy loatra lazaina fa mpivarotra vody ary ny lehilahy latakelahy mipirina anaty pataloha kanefa dia mifandimby an'ilay lataka isan'andro izao karazam-behivavy rehetra izao. Mahakaka. Sarotra be. Noho izany dia aza variana amin'ny tsara ny hafa fa ny tenanao aloha jerena voalohany. Rehefa manova famindra ianao dia miova ihany koa ny hafa avy eo. Inona ihany koa ireo karazana lehilahy? Lehilahy maditra, mpampijaly, mpamono ao an-tokantrano. Maro izany hitantsika any amin'ny fiarahamonina eny. Ny ankamaroan'ireny lehilahy mampijaly sy mamono vady aman-janaka ireny dia lehilahy, inona moa izany filazana azy? Diso fanantenana. Tsy neritreretiny ilay tokantrano, tsy tao anatin'ny sainy dia mandany andro izy misotro toaka dia ny mampalahelo madama no hiaran'ny hadalàna. Porofo hitantsika ny fiarahamonina eny izany. Noho izany mbola manora ny tovovavy malagasy indray aza mipingapinga loatra. Rehefa tsy sitrapon'ny lehilahy ny hoe haka vady handria, hijaly indray izay. Dia aza maika loatra ilay lely sy hanokatra fe. Ary ny tena loza indrindra dia ny hoe ny lehilahy mampirafy, ny lehilahy tia lely. Io no tena mamotika ny tokantrano. Potika ny tokantrano vokatry ny fampirafesana ataon'ny lehilahy. Mandefitra aloha vehivavy. Maro ny vehivavy mandefitra kanefa marary ao anatiny ao. Ary io dia anisan'ny hoe mampatonga raha ohatra izao ka hoe te hankafy tokoa ianareo roa, raha ohatra madama ka mahita ny lehilahy miodikodina etsy sy eroa dia tsy misokatra intsony ny
fientanana ao anatiny satria fantany lehilahy mampiravy. Izay ny karazana lehilahy misy eran-tany, indrindra fa eto Madagasikara. Dia mbola manoro aina ny tovovavy malagasy aza maika loatra indray. Andraso tonga taona izay indray vao miditra amin'ny miaraka amin'ny lehilahy akaiky. Afaka manao sipa indray, tsy solany izany, fa ny milely sy manokatra fialoha loatra tsy azo atao. Izay ny vaovao-antsika androany, fa aingany mba hanana vady izay mba tandrify azy ny tovovavy malagasy manomboka ankehitriny, fa tsy hoe hianam-bady indray dia ela tsy mieritreritra ny hakavady indray no lasa vady indray dia avy eo indray hijaly. Izay fa mankasitraka tompoko.